Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Pasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Lasa ny dodododo ny mpiandrondry ka nahita Anne Maria sy Joseph ary ny zazakely mandry amin'ny finanam-belona. Nalaigny tao amin'ny evanjely masina nosoratan'i Masindahy Lioka toko 2. Feno afaliagna ndraiky aravoagna entin'ny fetin'ny fianakaviagna masigny amin'izao fankalazagna ny fetin'ny fianakaviagna masigny Jesoa, Maria ary Josepha. Ka agnatin'izegny no agnamezan'ny eglizy magnerantany atsika ny antiny loha hevitry lehibe fianakaviagna mifankatia lagnitry eto ambonin'ny tany. Mampianatra atsika ihany koa hagnabe sy be ny fianakaviagna atsika tsiraikiraiky agnaty an-tragno agny izegny loha hevitry izegny. Ary magniraka sy mampianatra atsika ihany koa ikolokolo ny fiainam-piarahamonigny izay misy ho an'ny tokantragno tsiraikiraiky. Magnoloagna zegny manasanao ary isoragna nareo zay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peo mamitsika ity amin'izao vanim-potoagnan'ny synody andehan'ny fafito tapany fahatelo izao ary ankatoko sy fiatrehagna mba amin'ny fiomanagna misimisy kokoa ny amin'ny congrès eucharistique CEN 2024 ka manasanao ary iaino sy hitandregny ary hagnaraka ny fampianarana hoentin'ny ray aman-drenitsika son excellence Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson amin'ny alalan'ireo vakiteny masina samihafa arosony eglizy amintsika niany mba ny toroteny ndraiky fampianarana izany ka resitsika ampitiavagna ampinona ary amin'ny fanantenana izany. Fankalazagna ny ten'Andriamanitra vakiteny masina voalohany boky Genèse. Tamin'izany andro izany dia tonga tamin'ny Abrahama tamin'ny fahitana ny tenin'ny Tompo nanao hoe aza matahotra ry Abrahama fa izao no ampinganao ary ho lehibe indrindra ny valisoanao. Fa hoy navalina Abrahama, Andriamanitra Tompo, inona no omenao ahy fa izao dia lasa tsy hiteraka ka ny mpandovan'ny tranoko dia i Eliezara avy any Damasy.
Ary Abrahama, tsy nomenao farandimby aho, ka dia lehilahy mipetraka amin'ny fianakaviako no mpandovay. Tamin'izay dia tonga taminy ny tenin'ny tompony anao hoe, tsy izy io no mpandovanao, fa ilay alohaky ny kibonao no mpandovanao. Dia nentiny nivoaka izy ka nilazany hoe, atopazo jery ny lanitra ny masonao, ka isao ny kintana raha mahisa azy ianao. Ary izy taminy, ho taka izay ny taranakao. Ary nino ny tompo Abrahama, ka nekeny tompo ho famarinany izany. Namangany Sara ny tompo, araka ilay efa voalazany, no tanterahiny tompo tamin'ny Sara ny efa nampanantenainy. Nanana anaka i Sara, ka tera-day tamin'ny Abrahama, tamin'ny fahanterany, no ny tonga ny fotoana nolazain'Andriamanitra azy. Ary ny anaran'ilay zaza teraka taminy, nateraky Sara taminy dia nataony Abrahama hoe Isaaka. Izany ary ny tenin'ny tompo. Isaorana ne Andriamanitra. Something panay mas na bukul diret, cinten pamilin, cinten samiapa. Kamkin danis pewa kanadam cha, tunin pitil kalirip jadi bukbu. Something panay mas na bukul diret, cinten pamilin, cinten samiapa. Something panay mas na bukul diret, cinten pamilin, cinten samiapa. Berumit panay mas, ben panay mas.
When
Vakteny masina faharoa, taratasy ho an'ny kristianina Hebrio. Ry kristianina avana, ny finoana no nanekeny Abrahama ny fiantsoan'Andriamanitra azy. Andeha ho any amin'ny tany izay ho resiny olova, ka niainga izy, nefa tsy fantana akory izay alehany. Ny finoana koa no nazahoan'ny Sara hery anana anaka, na defa antitra tsy tokony hiteraka intsony aza izy, satria nino izy fa mahatoky ilenam-panantena. Koa dia taranaka maro toy ny kintana eny an-danitra sy tsy hita isa ohatra ny fasika eny amoron-dranomasina no avy amin'ny olona anankiray izay efa toy ny maty. Ny finoana no nanoloran'i Abrahama ny Isaka ho sorona raha nizahan-toetra izy. Dia izy izay nandray ny teny fampanantenana sy nilazana hoe avy amin'ny Isaka no iavian'ny taranakao. Eny, natolony io zanany lahy tokana io, satria ninoany fa na dia maty aza izy, dia en'Andriamanitra atsangana, ka dia noresiny indray ny zanany, ary tandindon-javatra izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Ombantsika mianakavany ny Tompo ho tanteraka tokoa izany. Evanjely masina ny soratin'ny Masinda Luka, voninahitra ny ho anao ry Tompo. Rehefa tapitra ny andro fidiovana araka ny lalan'i Moizy, dia nentiny ray aman-dreny i Jesoa ho any Jerusalema mba atolotra ny tempoly. Araka ny voasoratra ao amin'ny lalan'ny Tompo hoe, ny lahy voalohany teraka rehetra dia atao hoe masiny ho an'ny Tompo, ary mba anatitra fanatitra domoana roa na zanabory-melala roa araka ny voalaza ao amin'ny lalan'ny Tompo. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerusalema, ary marina sady mpivavaka tsara izany lehilahy izany, ka niandry ny fanalana lahelo any Israely ary tao aminy ny fanahy masiny, sady efa nanambarany fanahy masiny izy fa tsy ahita fahafatesana mandra-pahitany any Kristen'ny Tompo. Dia nentiny fanahy masiny izy ankao amin'ny tempoly, ka noho ny nitondra an Jesosy zazakely ny ray aman-dreniny anao araka ny voadidiny lalàna ny aminy, dia nitrotro azy izy, ka nisaotra an'Andriamanitra nanao hoe, ankehitriny ry Tompo, voalefanao ampiadanana araka ny teninao ny mpanomponao, fa ny masoko nahita ny famonjena avy aminao, izay namboarinao teo anatrehan'ny firenena rehetra, dia fahazavana anelon'ny jentily sady voninahitra Israely olonao. Dia gaga ny ray aman-dreniny zaza noho ny zavatra nolazainy ny aminy. Ary nitsodrano azy ireo Simeona, ka nilaza tamin'ny Maria reniny zaza hoe, indro ity zaza ity ho voatendro fandavoana sy fananganana ny maro amin'ny Israely, ary ho famantarana ho toeriny, ary ny fananao azy ho tanteran-tsabatra, mba iseho ny hevitry ny fo maro. Ary nisy koa mpaminany vavy anankiray dia Iana, zaniky Fanuela,
fokony Asera efa antitra dia antitra izy. Dia 7 taona no nanambadiany tao reny na virjina azy. Ary rehefa mpitondra tena tokony 4 amby 20 taona. Sady tsy niala atao amin'ny tempoly fa nanompo an'Andriamanitra andro aman'alina tamin'ny fifadian-kaniny sy fivavahana. Tonga koa izy tamin'izany fotoana izany ka nideran'Andriamanitra ary nilazalaza ny zaza tamin'izay rehetra ny andro ny fanavotany Jerosalema. Ary noho nitanteraka izy ireo ny zavatra rehetra araka ny lalan'ny Tompo dia nody tany Galilea tao Nazareta tanànan'izy. Ary ny Tompo sy natanjaka ny zaza sady feno fahendrena ary tao aminy ny fahasoavan'Andriamanitra. Zaniary ny tenin'ny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala anio alahady mamarana ny taona no alahady manaraka ny Noely, alahady aserovana manokana ny fianakaviana masina. Mbola somebisebisika amin'izao famaranana ny taona 2023 izao, mikofokofoka manomana ny fetiny maro na dia sy miafina aza fa tena ao anatin'ny krizy mafy isika. Ao anatin'izany indrindra no voaka sy anadino ny fototra ny fiainantsika. Aoka tsy aro an'izao fetin'ny fianakaviana masina sika. Masina ny fianakaviana tao Nazareta satria fianakaviana misy an Jesosy izay nankalazaisika tamin'ny Noely Andriamanitra eto anivosika. Raha eto anivony sika tokoa Andriamanitra dia miova ny fiainana. Raha eo anivony fianakaviana tsiraikiraiky Jesosy dia masina ny fianakaviana satria Jesosy masina misy an'Andriamanitra izay fianakaviana izay. Ka na dia miatrika zavatra maro mety manahirana azy eo amin'ny fiainana dia matanjaka satria miombona amin'Andriamanitra, mitambatra amin'Andriamanitra ka feno fitiavana. Azonareo onona amin'izao ary ny mahatonga ay matetika mitarika ilay hira sitry ny ranom-bavaka fa indrindra moa nandritran'izay fiaviana izay amin'ny toerana maro nanaovana vizity pastoraly. Mandrosoa ohatra aminay ianao ry Jesosy. Izay tokoa ry kristianina ava malala, raha misy tokoa manko firariansoa sy vavaka amin'izao Noely Andriamanitra eo anivosika izao dia aoka i Jesosy tokoa no androso isa-tokantranontsika. Izany no antony anaovasika ny synody, izay ihany koa no antony ankalazasika ny congrès eucharistique national CAN 2024 mba androso amintsika tokoa Jesosy, androso amin'ny isa-tokantrano, androso isa-fianakaviana, eglizy kely, androso amin'ny diocèse, androso eto Madagasikara. Inona moa ny dikan'izany hoe raha i Jesosy no mandroso amin'ny fiainansika, inona ny dikan'izay? Ny dikany dia sotra ry kristianina havana. Raha i Jesosy tokoa no mandroso ao an-tokantranontsika ka izy eo anivon'ny fiainansika sy hivon'ny fiainansika dia miova tanteraka averiko indray, miova tanteraka ny fifandraisasika na amin'ny zavaboary zany na amin'sika samysika na amin'Andriamanitra. Ka raha miova izay fifandraisana izay dia zary fiombonana ny fifandraisana satria i Jesosy ny fihavanantsika
ary izay no mahatonga ny mahasarobidy an'izao fiomanantsika amin'ny kongresy eukaristika. Matimatesasika ny fihavanana ao am' Jesoa ny tena fihavanana, satria izy no fihavanana, ary io fihavanana ao am' Jesoa io no anasitrana an'izao tontolo izao. Ary zay no mahasarobidy ny fahezasika mampandroso an' Jesoa amin'ny fiainasika, satria ny fanasitranana de sinona fa isika mifampisimbona, satria piray tampo ka mifanasoa ary mikazo ny soa iombonana. Ary zay no mitondra amin'ny fiadanana, mitondra amin'ny hafaliana zay fampiraresika soa amin'izao famaranana ny taona izao. Ary zay indrindra ny mahasarobidy an'izao fankalazana ny fianakaviana masina izao amin'ny andro amaranasika ny taona, ka idirasika amin'ny taona vaovao ifampiraresika soa ary ifangatahsika ny sodrano. Ry kristianina hava malala, no arin'Andriamanitra itovy endrika aminy tokoa manko isika, ary fitiavana no endrika Andriamanitra, ka io fitiavana io no eo anivosika raha Andriamanitra eo anivosika, ka izay no mahalanitra ny fianakaviana mifankatia, ary izay mahalanitra ny fianakaviana mampandroso an' Jesoa, satria Jesoa no fitiavana, izy no fihavanana ary manasitrana ny ratra zay tady anapotika an'izao tontolo izao. Ka raha mandinika sy mibanjina an'izany rehetra izany ary sika amin'izao alahady sady famaranana ny taona ho isika teo no fifanoloran'ny mpianakavin'ny Firaresoa, dia intsika sara amin'ny vakiteny voalohany bokin'ny Genèse fa i Abrahama nahazo sodrano manokana tamin'Andriamanitra, satria nahay nandray n'Andriamanitra izy, nahay nampandroso an'Andriamanitra tamin'ny fiainany. Fantatsika ny tantaran'izany Abrahama zany, sidra maro no niainany, kanefa noho izy nindro sy natoky ary nametraka an'Andriamanitra eo anivon'ny fiainany sy ivon'ny fiainany, dia niova zany fiainany zany. Ary fantatrasika fa nahay nampandroso ireo vahiny namangy azoko izy ka nahazo fahasoavana, nahazo sodrano tamin'Andriamanitra, ka nolazain'Andriamanitra hoe ho tahaka ny kintana ny taranany, taranaka ny sodrano lehibe indrindra, taranaka no voakolokolo sy voakarakara no sodrano lehibe indrindra, taranaka no beazina araky ny mahaolona, araky ny endrik'Andriamanitra no sodrano lehibe indrindra. Indrisy anefa milaza miara-mahita isika fa ny fianakaviana no tena mitondra takaitra, mitondra faisana vokatry ny krizy amin'izao fotoana izao. Ny fianakaviana no victime faratampony, satria tena very ny maha izy azy, very ny identité ny fianakaviana, very repère ny fianakaviana maro. Hitasika izany taorinany afatra fidiotria Soplinkans tamin'ny 18 Desambra teo iny, zay nampisy be teo anivon'ny fiainan'olona maro. Izany rehetra izany no manosika antsika fa indrindra miatrika ny rafim-panabeazana eto amintsika. Tena potika ny fiainam-pianakaviana ankehitriny, potika ny vocation ray aman-dreny, potika ny fiainan'ny zanaka mampara. Impiry isika namerimberina an'izay fa maro ny tsaiky ny tsy afaka mianatra sony, ka ny hoavy ny ty firenensika ity misy, ny hoavy ny fianakaviana misy zany no tena potika ankehitriny. Ary zay no averimberisika matetika, sy mila bomba, sy mila fitaovam-piadiana mahay rovaika raha te hanapotika firenena anankiray, fa rafim-panabeazana ao aminy no poteo dia potika io firenena io. Ary indrisy tady ho tonga eto amintsika eto Madagasikara zany, ary tsara ny mampatsay azy amin'ny andro mamarana an'izao taona izao, ary amin'izao andro ivavahantsika sy bandinantsika manokana ny fianakaviana masina izao, ka ivavahana ho an'ny fianakaviana tsiraikiraiky. Ny zavatra anankiray ihany koa aoka ho sapasika fototra sy loran'izany dia betsaka ny tsy misy baba ny fianakaviana, very
Baba izao tontolo izao ny fiainasika andavanandro, ka izay indrindra aoka andinitsika tena koa miainga amin'izao fankalazana ny fetim-pianakaviana izao. Na dia sy nahitana teny aza i Masonday Josefa araky ny fantatrasika ao amin'ny evanjely dia notsipiny ny evanjely fa lehilahy marina sy tia vavaka i Josefa. Ka izay indrindra ry kristianina ava malala, mila lehilahy marina sy tia vavaka izao andro iainasika izao, mba ho hisy baba eo amin'ny fianakaviana, mba ho hisy baba eo amin'ny fiarahamonina, mba ho hisy baba eo anivon'ny fiainan'ny eglizy fianakaviana. Raha mivelonareo toetra fototra ireo ny raim-pianakaviana jiaby dia miova ny fianakaviana, miova ny fiainam-pirenena. Mila izantsika raha te ho afaka amin'izao krizy izao, anisan'ny départ vaovao, mila changement radical, fivampenitra mahery vaika ho an'ireo izay manam-pahefana ny fivelomana ny toetra fototra io dia lehilahy marina sy tia vavaka, mba ho baba manompo tahaka ny Masonday Josefa, nanakinan'Andriamanitra ny fikarakarana sy ny fikolokoloana ny fianakaviana masina. Mila volena indray io vocation baba mikolokolo sy mikarakara io, hoy ny papa matetika tokony anana culture de soins isika ho izy. Io fahaizana mikolokolo io no mitondra amin'ny fivelarana marina sy maharitra, mitondra amin'ny fiadanana, satria efa potika loatra ny fifandraisana telo mandrafitra ny mahaolona, ka ny ray manana adity voalohany amin'izany mba ho baba ikarakara ikolokolo ny fifandraisana telo izay mandrafitra ny mahaolona. Aversika matetika fa ny fahantrana eto Madagasikara dia sy hoe tsy misy arena eto Madagasikara, sy hoe tsy misy manam-pahaizana eto Madagasikara, sy hoe tsy misy mpanao politika eto Madagasikara, fa ny zava-misy ary sisy afaka mandahany zany mahantra isika mialohan'ny farany misy isika amin'izao. Nefa dia malaza fa misy arena eto amintsika. Inona ny mampahantra azy? Mahantra olo marina sy tia vavaka tahaka ny Masonday Josefa ity tanisika ity. Mila baba manam-panahy, ny fanahin'ny mahaolona, olona araky ny endrik'Andriamanitra, izany ny sodrano sy fafirano nataon'Andriamanitra tamin'ny Abraham, ka atao amin'ny lehilahy rehetra raim-pianakaviana amin'izao andro aserovana sy ibanjinana ny fianakaviana masina izao. Manaraka izany, asain'ny papa ho hita amin'ny toetrany rehetra, fa indrindra ny toetrany vehivavy, ny toetra mahareny mpianakaviana ao amin'ny eglizy. Oka ho eglizy reny sady mpanabe ny eglizy, ary oka ho tahaka izany tokoa ny vehivavy rehetrarehetra, ho reny sy mpanabe reny, satria manome aina oka ny eglizy, anome aina ary iaro ny aina, ary zany no mampangovotra raha misy resaka an'izany fanehoana planning familial, lazaina eseroa omena halalana indray ve ny avortement, ka anafana manapotika ny fianakaviana. Ry kristianina hava malala, mibanjina ny fianakaviana masina tokoa isika, tsarovy fa modely ho ansika tokoa ny fianakaviana masina izay ankalazasika noho. Sy hoe mahasiary fosiny isika ary rehefa mankalaza, fa no ny asan'ny fanahy masina, ary zay no mitondra sika ny fibebahana araky ny volaza teo, dia mivelona sy miaina an'izay ankalazainy isika masina io fianakaviana io isika, satria teo anivony izy soa. Fa ny faharoa tena asongadina koa dia modely ho asika io fianakaviana masina io, ary tsy vitany modely fa mpivavaka ao antsika, ary zany no mahatonga sika mametraka amin'ny fianakaviana masina zay sarosika manokana, zay fianakaviana zay isaky ny sabosy. Ka mivavaka ho asika tokoa ny fianakaviana masina, ka aoka isika ary ampandroso an Jesoa eo amin'ny fiainantsika. I Josefa na i Maria tamin'ny alala
alalan'ny fanekena ny sitrapon'Andriamanitra no nampandroso an' Jesosy teo amin'ny fiainany ka fampianaranao ansika izany ry kristianina ava malala aoka isika anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Inona moa ny dikany hoe manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra? Manao ny asan'Andriamanitra isika ary io no averimberisika matetika raha manao ny asan'Andriamanitra isika, manao ny sitrapon'Andriamanitra, anao ny asasika ary teo ravorary zany asa zany matoa sy mamokatra ny fiainansika dia satria sy mampandroso an' Jesosy isika, sy mitoetra ao amin'ny tompo isika, sy manao ny sitrapon'Andriamanitra isika. Izany hoe sy mivelona ny marina no anehoana fa manao ny sitrapon'Andriamanitra isika tahaka ny Josefa, ary isika ihany koa sy mifampisimana sy mifanasoa ny fitiavatena, ny avinavina, ny fialonana, ny lainga sy ny fitapitaka no fenitra hoentsika eo amin'ny fiainansika andavanandro. Aoka sarosika fa efa natokasika ho andro ny fianakaviana ny tsabosy ka aoka ho averisika izany amin'izao sika miomana amin'ny kongresy eukaristika izao kenina 2024 ka apetrasika sara ny maha fianakaviana eglizy kely, ny fianakaviantsika tsirairay avy, fianakaviana mivavaka sy mandalo finoana ka manasa sika rehetra manomboka amin'izao taona vaovao izao, amin'izao fety ny fianakaviana masina izao, amerina indray ny fomba tsara fa indrindra amin'ny fiomanantsika amin'ny kenina 2024. Toizasika amin'izany ny fibanjinantsika ny soratra masina mba ho tena ohatra velona ho ansika tokoa amin'izany ny fianakaviana masina izay nahaina indray ilay tenin'Andriamanitra eo anivosika. Oka ho volavolaisika amin'ny fivavahana ny zanasika, ny taranakasika, satria io no azo lazaina fa tsy misy amin'izao fotoana izao. Io ny zavatra izay adino matetika dia ny fivavahana ka azagaga isika raha mikorontana ny fiainantsika, mikorontana ny fiainam-pianakaviana, ho feno fiadanana ny fiainantsika raha mivavaka isika. Raha tiasika ho tanteraka izany dia aoka ho fianakaviana mivavaka tokoa isika ka modely amintsika amin'izany ny fianakaviana masina. Azosika asongadina ihany koa araka ny enitsika mivaky teny faharoa fa fototra lehibe ny finoana. Io no nazahoany Abrahama taranaka analikisa tahaka ny kintana satria nino izy ka aokary izao firososika amin'ny kongresy eukaristika anambarasika ny loharano sy ny fototra ny fiainantsika izay dia volavolaisika manomboka amin'izao amin'ny alalan'ny fiainantsika ny sinoda, ny fanabeazana ara-pinoana ary sy finoana akandrina fosiny fa finoana araikasa ka andray atanana ny eglizisika amin'ny alalan'ny fanatanterahana ny asom-pinoana ary amin'ny alalan'ny fambolena kakazo. Oka ho fianakaviana mafoy tokoa ary sika ka andray atanana araka ny voalaza teo ka samy roso aneo an'izay finoana velona izay. Tadidinareo averimberisika matetika tamin'ireny famangina pastoraly ireny fa raha ny finoana sy ampiasaina dia manjary maty izy, fa raha ampiasainao kosa ny finoana dia ho charge hitombo ary ahazo kredi azy ianao eo amin'ny maha zanak'Andriamanitra ianao. Ka modelo asika amin'ny fahafoizana, amin'ny fandraisana tanana ny fianakaviana tao Nazareta ary faratampony amin'ny fahafoizana ilay nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fizaliana. Matoa sy tanteraka ny fihavanana izay matimatisa sika dia satria mbola ny fitiavatena, ny avinavina, ny fielonana no matetika manjaka eo amintsika ka izay indrindra ry kristianina ava malala miroso amin'izao kongresy eukaristika izao sika ka aoka ararotsika izay ambolesika ikolokolosika ny ty fihavanana ity ary manana modely sika amin'ny alalan'ireo olo-masina sy olo-sambatra malagasy toa ny ary Victoire Somanarivo, toa ny Lucien Botovoasoa tao amin'ny eukaristia no nanivozan'izy ireo ny force ny angovo rehetrarehetra na dia maro aza ny sedra profon'izany na foy ny ainy i Lucien Botovoasoa ka okary ry kristianina ava malala ampanjakaisika eo anivon'ny fiainansika tokoa i Jesosy ary raha Jesosy ny manjaka eo amin'ny
anivon'ny fiainansika vokatry ny finoana velona dia anjaka ny fihavanana marina dia ny fihavanana sady malagasy no kristianina ka iroso amin'izay voalazany lohatenin'ny congrès eucharistique national isika dia tsy inona fa ny fihavanana anasitrana an'izao tontolo izao piray tampo isika ka raha piray tampo tokoa isika dia mifampitsimbana mifanasoa mikazy ny soiombonana ka izay no mahatonga ny fiadanana ka ny fianakaviana fankatia dia zary lanitra eto tany ry masiny Maria reninay eo masinday Josefo mivavahary ho an'ny fianakaviana izay tena mizaly tratrin'izao krizy izao ka maro ny very le père araky ny voalaza teo maro ny zaza sy afaka mianatra sy misy mpanabe sy misy baba ka enganie mba noho ny izao fankalazana ny fianakaviana masina izao dia mba hitoetra eo aminay tokoa ilay fiadanana izay rarinay amin'io taona vaovao eo ary mivavaka manokana izahay ho an'ray mpianakaviana rehetrarehetra mba hivelona ny vocation mahababa azy ny ray mpianakaviana sy izay tokony andraikitra rehetrarehetra eo anivon'ny fiainanay andavanandro aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagnier.